Niteragaraza be tato ato ny vidy solika 500 sy 500 sy 3 ariary ny etatry ny gasoil, 200 sy 4 ariary ny etatry ny lasansy ary 300 sy 100 sy 4 ariary kosa ny etatry ny solika fandrehatra. Ny fikaran'ny vidy solika nefa dia miatraika amin'ny vatana any amin'ny sara-pitaterana sy any amin'ny vidindreo entana fampiasa andavanandro. Fantaro anefa fa ny vidy solika ankehitriny dia mbola mora kokoa noho ny tena vidiny. Ty fanarana teo amin'ny fitondram-panjakana, ny logisticien ary ny mpandinjara solika ny entina ikajiana ny vidy solika eto Madagasikara. Singa efatra lehibe no mamaritra ny vidy solika, ny prix de référence frontière na ny vidin'ny solika tonga eny amin'ny serana tsambo, ny coût logistique na ny fitaterana sy ny fanatobizana ny solika, marge de distributeur na ny tombony alain'ny mpandinjara, azo farany ny taxe na ny hetra. Miankina amin'ny sandan'ny vidy solika any ivelany sy ny sandam-bola malagasy ny prix de référence frontière. Rehefa miakatra ny vidy solika any ivelany dia miakatra manaraka io ihany koa ny vidin'ny solika tonga atao masina. Marihana fa ny vidin'ny solika tamin'ny roa volana lasa no jerena raha te hamaritra ny vidy solika an'io. Izany hoe ny sandan'ny vidy solika tamin'ny volana marsa ny miatra amin'ity volana may ity. Afaka jerenao amin'ny trankalan'ny platsa io vidy solika io. Satria moa vidiana amin'ny dolara ny solika dia mampiovaova amin'ny vidiny tonga eto amintsika ihany koa ny sandam-bola malagasy. Singa faharoa mamaritra ny vidy solika ny coût de logistique. Izany hoe ny fitanterana sy ny fanatobizana azy. Tafiditra ao anatin'izany ny fandalovan'ny solika ao amin'ny terminal d'importation automasina sy ny anjarany logistique pétrolière. Ireto no mampitovy ny vidy solika manerana amin'ny Madagasikara. Ny singa fahatelo dia ny marge de distributeur. Ireo mpandinjaram-bongada ny toa ny Galana, Vivo, Total sy Jovena dia maka 3,700 faingo 3,7 ariary isaky ny litatra na amin'ny super samplon 95 na ny pétrole na ny gasoil. Marge brute izy io, izany hoe mbola tsy nialan'ny maso karena. Ny an'ny mpandinjara madinika kosa, ireo station service zany dia maka 4,70 faingo 7,7 ariary isaky ny litatra amin'ireo karazany telo ireo. Ny marge alain'ny mpambongady dia entina andoavana charge fixe sy ny charge variable ao amin'ny orinasa tsirairay. Izany hoe entina andoavana ny karama, miova ny toeram-piasana sy ny maro hafa. Ny marge alain'ny mpandinjara kosa dia entina hikarakarana station sy andoavana charge fixe. Marihana fa ny fananganana station iray dia mitentina any amin'ny iray ka hatramin'ny 2 miliara any ho any. Singa fa efatra sady farany mamaritra ny vidy solika ny hetra. Tafiditra ao avokoa na ny hetra miatra amin'ny solika na ny taxe sur les produits pétroliers, ny hetra ho an'ny fonds environnementaux, ny redevance alain'ny OMH, ny fer na ny hetra ho an'ny fikojakojana ny lalana ary farany ny TVA douane sy ny TVA intérieur. Ny hetra dia mamaritra eo amin'ny 3,700 ny vidin'ny solika. Raha atao ny kady tsotra dia mihoatra noho ny vidy solika hitantsika andavanandro ny vidiny eto. Io fahasamihafana io izany na enjehana ka izay atao hoe fampiarana ny vérité des prix, ny vidy mora foana izany sika hatramin'izay. Raha vidiana izany dia 4,500 ny vidin'ny solika dia sarany ny 700 logistique, ny 3,700 hetra ary ny 3,700 ho an'ny mpandinjara. Raha ny vidin'ny solika izany tiana heno hitsinjovana ny vahoaka dia samy afaka mandray andraikitra na ny fanjakana na ny mpandinjara solika. Afaka henan'ny mpandinjara ny marge alainy, azo maninona moa raha henan'ny fanjakana ihany koa ny hetra alainy?